mba hazo atsika ty adihevitra ifanaovan'i Jesosy ny jody ty a dia tsara iverenantsika aloha ny tantaran'ny Abrahama io satria any zany ny fototsy ny finoantsika any amin'io resaka fiantsoan'Andriamanitra ny Abrahama satria ireo olona taloha ohatra hoe ry Adama sy Eva ry Noé sy dia tena nisy fifandraisana ampobe tamin'Andriamanitra sy ny olombelona fa eo amin'ny Abrahama Andriamanitra no manomboka tantara vaovao dia ny olona mpino rehetra dia tian'Andriamanitra hanaraka ny lalana ny arahany tamin'ny Abrahama io zany hoe tena mpinamana mifampizara ny mata sy ny masaka tena mifampatoky mpirahalahy mianala Andriamanitra sy Abrahama dia izay no iverenantsika kely satria ireo taranaka sa mahatazona zay ny taranaka Abrahama mihambo eto velany ngay taranany sobavy rafozana finato avetsy makarohan'ny Abrahama fa izay no ilaina fa inona ny zavatra fototra ny fampiresahan'Andriamanitra sy Abrahama da dia tsika fa taloha dia antsoina hoe Abrahama ny anaran'io raibe tsika amin'ny finoana io Abrahama le lazay raimpino Abrahama amin'ny teny Hebreo ny teny hoe Aba azona ny teny hoe Aba dia dada ny dikany papa ray Aba zay dia taloha Abrahama ny Rama ny ray dia hoe nasandratra ny heviny i Abrahama ty zany azontsika atao hoe ray nasandratra moa zany ny heviny fa maharay azy fa ray nasandratra ny olona manaray aman-dreny manao adidy zany dia hazay ny taranany tsara tena sandra ny mampirere dadanay zay ny dikany hoe Abrahama novain'Andriamanitra ny anarany rehefa nino izy rehefa nasainy hoe miala amin'ny taninao dia novana ny anarany hoe Abrahama misy tsy lalao teny ao le hoe ray nasandatra iny Abrahama tsotra novaina kely hoe Abrahama zava-dehibe manko miova ny anarana rehefa miova ny anarana ao amin'ny baiboly dia hoe miova koa zay ny lalam-piainanao nisy onona hoe tokony ho taria fa novain'Andriamanitra amin'ny tsaratsara kokoa dia novainy ny anarana nataony hoe Abrahama mbola voatazona le hoe Aba ray fa ny dikany hoe Rahama mandray dia hoe ray ny firenena maro père de multitude ray ny firenena maro tsy an'olo tokana fa any vahoaka rehetra zay zany nangovana ny anarana dia izao ny zava-dehibe zavatra tokana no nankatahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama amin'le fanekem-pihavanana hoe izy manko Andriamanitra aloha fa nilaza hoe ialao zao dia mandehana amin'izay atoroko anao fa izaho hahatonga anao firenena lehibe ny manasoanao soaviko ny manosona anao zoniko hanome taranaka anao sy ny sisa zay zany ny anjaran'Andriamanitra fa nao indray Abrahama sy hoe anao handray fotsiny an'izay fa minoahy anao fa homeko zay fa ny angatahana aminao satria mahafanekem-pihavanana dia manao ny andaniny manao ny ankilany Andriamanitra le nanome hoe hitahy tsodrano sy hahatonga azo firenena maro fa ny angatahana amin'ny Abrahama dia ny hoe mandeha mizora lalandava eo ambany masoko mizora lalandava zany hoe aza diso mihitsy amin'izay zavatra mbakatahika aminao fa dia tena hoe aza mijery ny loha saho manginanao Abrahama fa Andriamanitra ao atapony loha aza magnambaka ny adala fa Andriamanitra mahatahotra izay le mandeha lalandava eo ambany mason'Andriamanitra ary eo ka ho lavorary mizora lalandava eo ambany fitantanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zany hoe Abrahama manaova an'izao aza manao an'izao ataovy zay Abrahama dia azanao le fitahina azonao le fanambinana mitombo ianao ary ao ka ho lavorary Abrahama nefa olombelona sy voatery hoe lavorary hoe tsy ao adisona zay satria izy mivady aza nilazana hoe teraka nome indray ramatoa ilazana hoe fa niezaka Abrahama hizotra hanaraka ny tenin'Andriamanitra raha vatanina na rahany ny tenin'Andriamanitra no tiaviny ny namana fa zany le mandeha mason'Andriamanitra hintsika ny tantarany hoe nahitan'ireo vahiny telo lahy Abrahama avetrahana izy dia hoe aho na dia mbola mpivahiny azy zao vadiko boribory zay mivady Andriamanitra niteny hoe hitahy ahy hamaro ahy hanampinahy ary niherenako reo be dehibe misy adidiko tamberina andraikitra handeha ho mason'Andriamanitra sy ho lavorary mandrosoa hinakanina tia namana izy zay Abrahama ray nipinona anena laisika tahaka amin'ny karemle mba mifadianina izare zany no mandeha ho mason'Andriamanitra ka ny fireketana amin'ny fanekem-pihavanana dia sy hoe fotsiny hoe hitango ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra fa mandeha ho masony sy lavorary ary ny fahalavorariana manao zay ampanaovin'Andriamanitra sy manao zay rany ary ny fitiavana an'Andriamanitra sy maintsy aseho fitiavana ny namana dia zay azontsika zay le Abrahama zay zany Abrahama zany rehefa ny fanditra izy na dia isy ny zana-drahalainy aza ilota hoe miadomso satria tery ny tany zay ompinany ondry
satria samy miopy de ny ondry amanjatony amina rivony tena terse ny toerana iandrasantsika ondry ty sy mety raha miady isika fa pralahy isika praitapo isika nahavana stapak sika sy mety resika no ifandramatra hiady andragno fa zao mifidianana ao mandefitra zany iasinanana moa agnao magnandrefana agnao agnasimo magnavaratra satria sy mety pralahy loatra sika sy mety miady izany ny olona miaina ny fanekempiavana mahay mifandamina fa sa miady andragno ka zodeo hiambo zany hoe soroiny Abrahama ny fifamonona fa ireto zodeto i Jesoa tadiaviny hovonoana otrahana vato dio Jesoa hoe samba taranaky Abrahama agnareo zavatra roa sy mahataranaky Abrahama anareo ny hoe taranaky Abrahama sy hoe fosiny hoe agnay taranany hatary anna niteraka andranona de rehefa eo de Abrahama ny tena dadabe di ariny fahasandrazana anay say izay fa ny manana ny finoan'ny Abrahama no taranaky Abrahama ka ny tena taranaky Abrahama sy reto zody reto satria voalohany aloha i Abrahama nataon'Andriamanitra hoe mizora lalandava eo antrehako areko lavrazany hoe henoy ny teniko de i Jesoa nefa lay ten'Andriamanitra ny teny talohany nampisan'ny Abrahama efa teo i Jesoa ne le miten'ny Abrahama hoe manaovany zao ny zody i Abrahama sy nahita mason'Andriamanitra naniry ahitan'izany Kristy zany misy fa ny zody de mahita azy sanandro fa sy mino hitanareo aino ahataranaky Abrahama ny zody am'izany i Jesoa misy ndray ny sy inono anankiray zay ny taranaky Abrahama de olona te hamema mandrakarivany hafa zareo namilomany any Lota ndana namagna reo tena sofikirano tena agnao safi voalohany fa saao fitiavanamana fa sy fitiavatena andana de fitiona hiagnandrevana na iasinanana fa tsika praitapo sa mahazo miady sa mahazo mifamono nisy fotoana koa i Lota io babony olona tamin'ny toerana manodidina de nataony zalahy otage firambany hoy ny agnambany andrevana nataon'olona kidnapping tagny izy voahen'ny Abrahama fa hoe voatazona tagny Lota tonga de namory io nisy hoe andao havotana fa namana nefa ny zody famonoana indray ro taony nefa milaza taranaky Abrahama olona tia namana zany taranaky Abrahama zany ary manao sorona ny tena misy ho an'ny tombosoan'ny hafa fa ity mialaha miseho mba mizesta ialaha mba miseho sara fari-piainana eo dia vonoana ialaha mba miseho hoendra de vonoana Jesoa retanaky Abrahama agnareo de tsy amono ahy ary faly mahita ahy maso tenin'Andriamanitra zay zany ry havana ka zao vakina ho atsika pino ity tantaran'ny Abrahama ty androany sisaky ny karemy ahafahantsika mandinika hoe ny atsika ve le finoana teoria de ilaza fotsiny hoe agnay tena katolika hatramin'ny sinay maintinay hatramin'ny anina tena agnay tonga de voahozona hoe lasa dala mianakaby vo sa manao katolika koa mety misy mizay sy tam'izay fa zavatra ivelambela ny olona tena taranaky Abrahama sy tena pino-dravana de ny olona miaina ny fanekempihavanana hoe aho mandray fahasoavana be deaibe avy amin'Andriamanitra misy tamberina andraikitra voalohany aloha hihaino sara ny tenin'Andriamanitra sy ezaka hitandrina azy ary na de sy lavorary aza fa ny tena moa olombelona mandeha tany solavaka amin'lola lanitra lena fakam-panahy be deaibe de moa ny tony liona merina mitady zay arapany namana ihany ndraindray no mitarika anota ny zavaboary mahavarina ny masosika sy sisa kanefa mba miezaka zay ny tena taranaky Abrahama zay ny tadiavin'Andriamanitra fa sy ampy fo zay hoe taranaky Abrahama agnay de zay olona milaza ny marina ndray no atao hoe agnara sy ampy 10 taona manoatra zao hitadiavatsika antony sy henona azy zay le atao hoe refus de croire fandavana sino inona no lesonao atsika zany androany de io amin'ny Jenesy 17:7 voalohany hoe mizora eo mason'Andriamanitra lalandava ary mizamba ho lavorary ka ny tenin'Andriamanitra de tsy fotsiny hoe le feo mitalakotrokotroka be any tendrombohitra oatra ny agny Sinaia satria izay ny vahoaka Israely no heveriny hoe tenin'Andriamanitra de hazaina amin'ny liturgia ny takela bato hoe ny tenin'ilay mahery de manana baiboly ao andragno aza kombogna am'izay le izy fa i Jesoa eo anivosika izy isanandro sanandro amin'ny alalan'ny teniny vakina amin'ny evanjely amin'ny eukaristia sy ny sakramenta samihafa ary indrindraindrindra amin'ireo namantsika ka no zany zay taranaky Abrahama de mahay mahita ny Jesoa am'izay zavatra telo zay de minoa ary mizora lalandava de ny tena marana koa io mizotra lalandava eo mason'Andriamanitra io satria valin'ny fidiohatsika fahasoavana avy amin'Andriamanitra omeo voninahitra Andriamanitra aza sombana ny tenanao de meo soa koa ny hafa zay lafiny telo zay omeo voninahitra Andriamanitra aza lana baraka amin'ny fitondran-tena rasy sy fanao mangala baraka moa zanak'Andriamanitra fa zao ny raha ataony sy alana baraka Andriamanitra
fa omena voninahitra izy. Rehefa manao zavatra sary sika dia ny onona tena miteny hoe tena mahafinaritra zanak'Andriamanitra. Mahita ny asa soa ataosika na ny sipino aza dia vakivava ary mingo azy an'Andriamanitra izy. Zay zany anankiray fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fanaovana zavatra tsara, soa, mendrika, madio, marina. Mahazo voninahitra Andriamanitra. Rehefa tsy manao zavatra rasy isika mifanohitra maha kristianina atsika dia tsy tonononona rasy ny agnaran'Andriamanitra. Zay an'Andriamanitra. Ny tenanao koa aza sombaina, mba tadiavo izay mahasoa ny tenanao, ny tena mahasoa ny tenanao, saina, vatana, fanahy, manome voninahitra an'Andriamanitra ianao. Ary ny hafa ihany koa aza manao rasy amin'ny namana, aza ny soa ho an'ny tena ihany tadiavina, fa izay ilainy namantsika koa izy ny Filipianina 2, izay sika ny tena taranaka Abrahama, izay sika ny tena pino. Mifaraparana ary zao ny karemy, nanampy asika tonga tamin'izay zavatra telo zay ve ny hoe ianao manana fanetretena, ny hoe fifadiakanina fianaransika manetry tena, ny fivavahana hoe tena aza ny tena sika ny tompoina le resy fa Andriamanitra. Zay ne ny hevitra ny hoe mivavaka bebe koa amin'ny karemy. Fa rehefa ohatra ngo faly fotsiny hoe hivavaka Andriamanitra aza mety efa leo, mety efa maraigny na ohatra tsika hivavaka fo samy mitabataba ohatra n'le mivavaka sady mampaneno koveta sy mikapoka vilia tony. Zay zany. Ka engany tiady-hevitra ny Jesoa tamin'ny Jodia hampandiny tena sika koa tsika ve miaiky hoe Jesoa tena eo maso sika ary lehibe lavitra noho i Abrahama izy dia mitaky asika handeha sy hizotra eo anatrehan'Andriamanitra lalandava.